Raha ny fantatra moa izany dia vidin'ny fividianana tany amin'ny faritra atsimon'ny nosy iny afa dia tsy maintsy mbola miandry ny fankatoavana ofisialy avy amin'ny komity olimpika iraisam-pirenena vao fotena fantatra ny fividianana valiny izay fividianana ofisialy izay raha antsika eto Madagasikara. Zay ny mikasika an'iny hiverina eto andrenivohitra isika satria dia nanana fotoan-dehibe ihany koa ny baolina kitra indrindra fa ny baolina kitra vehivavy tamin'ity andro any ady ity. Lavon'ny ekipam-pirenen'i Botswana tamin'isa mazava telo noray ny ekipam-pirenena Malagasy ho an'izay taranja baolina kitra sokajy vehivavy izay ity lalao ity moa dia tafiditra amin'ny fifanintsanana amin'ny andehanana any amin'ny Lalao Afrikana any amin'ny volana septambra any raha tamin'ny ankapobeny dia mbola somary mila ezaka mafy ihany ity ekipam-pirenena Malagasy ity mialohan'ny hatrehana ny lalao miverina amin'ny 7 mars ho avy izao. Tamin'isa telo noray no nandresen'ny ekipam-pirenen'i Botswana taranja baolina kitra ho an'ny sokajy vehivavy ny Malagasy nandritra ny lalao mandroso amin'ny fifanintsanana andehanana amin'ny Lalao Afrikana natao tetsy Mahamasina io tolakandro io. Vao nanomboka 20 minitra ny lalao dia nanokatra ny isa ny vahiny tamin'ny alalan'ny toto ramafifi. Tsikatra fa mbola tsy tafiditra tao anatin'ny lalao mihitsy ny mpilalao malagasy ny alohan'io baolina tafiditra voalohany io. Taorianan'izay nefa dia nisaka nampiseho ny fahaiza-manaony ireto mpilalao tovovavy malagasy reto ary dia nisy vokany izany teo amin'ny 2020 rehefa nanasahalanisa i Sophie tamin'ny rinan'ny corner izay notakan'ny bao. Nanomboka teo dia namprisika ny ekipany ireo mpijery tonga tetsy Mahamasina. Hitahena nefa ny fahazarana miatrika lalao iraisam-pirenena ho an'ny zareo Botswanaizy. Ka dia mbola izy ireo indray no nampiditra mbola faharoa nampisy ny elanelana teo amin'ny mitra faharoa amin'ny 30 tamin'ny alalan'ny Mogelanga Moai. Nanomboka teo dia nivata teraka ny lalao nataony mpilalao ny mpanazatra Theodore Beatrice. Vokatry ny fikoropahana loatra ihany koa sy ny tsy fifankahazoana teo amin'ny vodilarina sy ny mpiantrasakazo dia natafiditra baolina fahatelo indray ny vahiny. Tamin'ny ankapobeny dia nanoatra ihany ny vehivavy malagasy sy ny teo amin'ny tanjaka sy ny hazakazaka kosa ny tena tombony ho an'ny zareo vahiny. Diso fanantenana tanteraka indray izany aloha ireo mpijery tonga marobe teny Mahamasina tamin'io faharesena io. Nampanantena nefa ny mpanazatra sy ny mpilalao malagasy fa dia hanao izay ho afana izy ireo amin'ny lalao miverina atao any Botswana ny 7 mars ho avy izao.